5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax, Manulcianoni vovó. Mitoery mihamafy ny endrika filambotsiary ataon'ny fanjakana sy ny maro hafa amin'ity fividianana solom-bavam-bahoaka ity. Toa endrika fatahorana ny fividianana hoy ny mpanara-baovao mahita ny sary mihetsika mandeha ankehitriny. Misy ambadika politika ny isamborana ny kandida ho solom-bavam-bahoaka Mahaloteny tao amin'ny distrika ny Vangaindrano ho ny fikambanana Grand Sud-Est Androany. Nisy tamin'ireo mpino-silamo no nanomboka nanao ny famahana ny fifihezam-bavana ny Eid anio alarobia 10 aprily. Fety be avokoa na izany ny tany mahajangana ny teto Andrenivohitra ho an'ny fikambanana Silamo Malagasy. Zaza manodidina ny 3 taona no voahitsaka ny fiarabe ny orinasa iray tao Antsirabe tokony tamin'iray ora sasany tolakandro ka maty tsy tradrano avy hatrany. Anvelany tsy mbola namaly ny fangatahany isiany fifanarahana ampitsarana ny ady eo amin'ny sy ny vondrona masany gouvernemanta israeliana. Tsy mbola nilaza ny fotoana hiatsea amin'ny miaramila ny Arafat amin'ny Washington ihany koa Israel raha ny fanambarana nataon'ny sekretera mpanjakana Amerikana ny antsiprian'izay. Ankavaliana trano tonga klasia tonga vavy no hitsitiany indray ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalam-bavao atena ny araba. Manasanao ihany koa anaraka izany etya mpanomboana dia lanatsiny ny fahatarana no ny lafiny fanomanana fanokafatsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Mitoery mihamafy ny endrika filambotsiary ataon'ny fanjakana sy ireo ratsamangaikany amin'ity fividianana solom-bavam-bahoaka ity. Toa endrika fatahorana ny fividianana hoy ny mpanara-baovao mahita ny sary mihetsika mandeha amin'izao fotoana izao tsy mijanona amin'ireo nampindramina ny fahefana manao izay ho afany ihany koa ireo kandida volomboasary amin'ny faneren'ireo olomboafidy sy olombotendry ary mpiasam-panjakana eny fotony hanohana sy ampandany azy ireo ao anatin'izay fividianana solom-bavam-bahoaka izay matoa an-datsoratra. Afapana ely angotraka rano maripana amin'ity fividianana solom-bavam-bahoaka ity raha ny zavanisy tato anatin'izay herinandro fitsizay no jerena. Maro ny surprise sy nampozan'ny fitondram-panjakana sy ny volomboasary tamin'ny sary nasehony avy amin'ny fanoherana sy ny kandida nandeha tamin'ny tenany manokana. Maro tamin'ireo mpanao politika neverin'ny fitondrana rajoelina ho mitaza-potsiny no nampiseho ny fahavononana ka nandray andraikitra tamin'ity fividianana ity. Tao ihany koa ireo mpanao politika nanana na izy azy saingy nanginatra izay no injovonina ka andray andraikitra sy ijoro amin'izao fividianana solom-bavam-bahoaka izao. Mpanao politika izay zanaka nefa mangotraka ka tsy matahotra ny angorovitsika no hiditra nitsehatra amin'ity zotram-pividianana ity. Manoloana izay surprise goavana izay mandrovitsy ny volomboasary ka mitady ny fomba rehetra hitazomana ny maronisy eny anivony antenimieram-pirenena. Nohony tsy fampiny fahavononana tahaka ny fitondrana ny firenena ihany anefa miditra sy manohy amin'ny trangana fandikan-dalàna efa nahazatra azy hatr'izay ny fitondrana rajoelina anliana sy andemena ireo mpifaninana aminy. Fanliana sy fandemena izay mahafeny zava-misy ankehitriny ataon'ny fitondram-panjakana sy ireo ratsamangaikany. Endrika fanliana voalohany ny fampiakarana ho avy efatreny ny caution naneho ny volomboasary fa amin'izy ireo ny vola no isan'ny bariera voalohany anliana ireo titanindrazana mambahoaka manana fahavononana fa tsy ampy etomanana. Toa tsy naomby anefa izay ka nametraka ny bariera manaraka indray ry zareo matahotra ny fividianana. Niditra tamin'ny fanasarotana ny fahazahoana ny antota-taratasy ilain'ireo kandida amin'ny fahafahana mirotsaka hovidiana. Isan'ny naharenesana fitarainana maro avy amin'ireo kandida no momba ilay état 211 bis taratasy manamarina ny fandaovan-ketra samihafa omeny ny centre fiscal isan'ny ilaina amin'izay fahafahana mirotsaka hovidiana izay. Efa nikarakara sy nanomana izany nandritra ny fotoana maro ireo kandida saingy niarany filambaniny tao ihany koa ireo fanafihany fepetra nanaraka ihany koa ny filamboatsiary samihafa nefa tsy nomena tamin'ny fotoana ilana azy izay antota taratasy avy amin'ny centre fiscal izay toa ny kandida Rafidy Manana Narsson. Ny tenany niaraka tamin'ny vovonana inisy azy sy ny mpisolo vava
izay tonga teny amin'ny seny omaly manoloana izay endrika filambanina sy fanakanana azy ireo izay ny seny izay tamin'ity androany ity namoaka ny fanapahana ka nanaiky any io fahafahana ho isany mpiazakazaka amin'ny fifidianana ny 7 Mei io ho any Narsona Rafidimanana. Ankoatra ity kandida ity maro tamin'ireo kandida sokajiana ho favori ho eny amin'ny anteny merapirenena no niaran'izay sakatsakana sy filamboatsiary maro samihafa izay. Nandeha ny sakatsakana fa nitadiny fomba rehetra ihany koa ireo kandida iarovana ny zony sy miady amin'ny fanarahan-dalàna. Rehefa izay niditra tamin'ny barera manaraka sady ihany koa ny volomboasary raha tsy aka fa tsy ny zava-nisy tao amin'ny boriboritany faefatra. Araka ny fampitambavaovao ray terena siraonany ireo sefokotany sy ny mpiaradia aminy raha tsy manaraka ny loko mpanjakana ny loko volomboasary ary tsy mijanona teo amin'ny fokotany ihany fa tonga hatramin'ny fiadidiana ny tanàna n'Antananarivo izay fandika an-dalàna izay araka ny angom-baovao ray hatrany. Izany rehetra izany entina ifehezana sy ampandaniana ny kandida IRD. Ity tranga ity izay tsy ao ny boriboritany faefatra ihany fa amin'ny distrika maro manerana nosy. Fampiasana ny rafitra sy ny mpiasam-panjakana tahaka ny fomba ratsy natao ny fitondrana teo aloha ihany. Mandaony izany rehetra izany mifantoka eny amin'ny senisy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny olom-pirenena. Fifidianana manakaiky vahoaka ity ka hosarotiny ny olom-pirenena raha sanatria avilivily ny safidiny. Ny senisy ny HCC izay antenaina fa ahaka-lesona tamin'ny tantara nisy teto Madagasikara tamin'ireo zotra-pifidianana rehetra nifanesy ka ahaife sy andanjalanja ny fepetra sy ny fanapa-kevitra rehetra horaisana mialoha sy mandritra ary aoriany ny fifidianana isiny ny fitoniana eto amin'ny firenena ho tombontsoany ny vahoaka malagasy. Matoan-datsoratra izay fa miisa 3 ireo kandida ao amin'ny distrika ny Mananjary reny vohipatra Vatovinany amin'izao fotoana izao. Isan'izany Denis Franconio Dimetra Koko izay kandida solombavam-bahoaka ao Mananjary. Ny alatsinainy lasa teo no nametraka ny antota taratasy filatsako hovidiana atao amin'ny OVEC. Tanam-bazaha Mananjary ny tenan'izay kandida natolotry ny antoko feon'ny Mananjary. Tanjona ny amana ny olany mponina ny antoerana amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana netiny teo anoloany ny mpanao gazety. Fa ny tegnako voalisitra nametraka an'izay taratasy filatsako hovidiana izay dia misy ny antony sy ny fotony. Noho ny fahasapana famafeno ny fepetra takina amin'ny fanatanterahana ny andraikitra mahasolombavam-bahoaka. Fahailalana, mpandinika fiarahamonina ary solobava ny tenako. Ka azo antoka sy antenaina fa afaka hitondra ny feon'ny Mananjary amahana ny olana ary isaboana ny marary. Izay no mahatonga ny famalina ny anso izay nataon'ny vahoaka nangataka ny tenako hirosaka fidiana satria Metra Koko no fanantenana vaovao. Ao anatin'izay fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka izay fa hiazo anivanga indrano vetivetsika. Misy ambadika politika ho ny fikambanana Grand Sud-Est ny nisamborana any mahavita Ra Sylvestre izay kandida ho solombavam-bahoaka mahaleo-tena tao amin'ny distrika ny Vangaindrano. Ity kandida mahaleo-tena ity izay tsy ahivana fa voasambotry ny mpitandro ny filaminana ny sabotsy fa 9 Aprily lasa teo taorian'ny fametrahany antota taratasy firotsahako vidiana Daniela Minoaso. Mampametra-panontaniana ho ny fikambanana Grand Sud-Est ny antony samborana ny mahavita Ra Sylvestre kandida solombavam-bahoaka ny Vangaindrano taorian'ny fametrahany antota taratasy filatsako hovidiana ny sabotsy lasa teo raha izay ahina sy ambadika politika ho hiatrany fanazavana. PRNP-ny Banque Mondiale izy eto Madagasikara tamin'ny 2020-2021 izy efa perinasa anisan'ny gaga aloha aho raha voasambotra izy na hoe nosamborina izy fa tsy hoe voasambotra nosamborina izy satria raha nandritra ny fotoanana PRNP azy androany na omaly le 8 no nentina tao amin'ny PAC izy talohan'izay hoe dossier nisy azy io mbola tao ve sa mbola tsy tao fa manina ary nandrasana aty amin'ny fotoana famaranana ny fametrahana dossier. Heureusement ny dossier ny déposé zany hoe mety anisan'ny candidat atahorana angamby izy dia raha nanana aretina izy ka aretina no heverana azy dia nikitihana ny aretina zay aretina mety efa nisy tela be fa manina ary tsy napoirina tamin'izay explication technique kely omeko
hoe PRNP ny banque mondiale dikan'izay zany ny banque mondiale ve no nametraka plainte ao amin'ny PAC sa ny fanjakana no ny saisir d'office. Pourquoi à ces moments et pourquoi am'izao conjoncture zao fa niany zany de fahitako any de hoe resaka politique pure et simple na inona mieritreretina mikasika ny olona io na inona mieritreretina mikasika ny olona io raha navelany latsaka i Vitara no mahavitara Sylvestre mety namelingelina zay olona matahotra oelingelenina mandeha ny tsao hoe mandeha ny resake misy efa namoaka teny mialoha aza mikasika an'io hoe eo amin'ny fotoana mampisy ny dépôt de candidature misy candidat ho sahiranina ary tena ho sahirana izy. Raha ny zava-misy eto amintsika amin'izao fotoana saika hiarany fanilinkiliana avokoa izay rehetra tsy mitovy hevitra sy loko politika amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny ho iatrany fanehoan-kevitra. Fa efa manomboka leo izahay manomboka efa tsy matoky intsony izahay fa gasy mampalelo ane zany ratsy ane zany tokony isaina atsika mandefa antso aloha zahay raiso mitovy ny zanakao ry fanjakana aza misy atao iva sy avo aza misy atao fosy sy mainty fa zanakao daholo ny rehetra zay mangalatra kapo oka tsy isy atsapa misy nangalatra tsy voakapoka ary voapirofo ny alatra nataony ary ny volamena oka tsy vadika vitsony Jesosy Kristy irery any no hitako mahafaka namadika ny rano ho divay fa tsika teto natafadika volamena ho vy. Tsangina manoloana ity raharaha fisamborana ny candidat solombavambahoaka ny Vangaindrano ity ny fikambanany Grand Sud-Est raha nanao fivorim-be maika androany. Fa iray amin'ireo candidat nirotsaka hovidiana ho solombavambahoaka anatiny boriboritany fahatelo ihany koa i Bodo Razafindrazaka araka ny fanambarana izay nataony tamin'ity androany ity ho fanohizana ny hetsika fotsy izay nataony taona 3 no isan'ny tanjona ho i Bodo izay nilatsaka ho isan'ny candidat tsy miankina araka ny fanambarana izay nataony tamin'ity androany ity fity nokolona. Candidat solombavambahoaka anatin'ny boriboritany fahatelo i Bodo Razafindrazaka izay fantatry ny rehetra amin'ny mampanakanto azy nilatsaka hovidiana amin'ny alalan'ny tsy miankina ny tenany fanohizana ny tolona nandritra ny hetsika fotsy ny tanjona raha ny fanazavana anara-maso akaiky ny zotra-pifidianana ary manohy ny fitakiana manoloana ireo lesoka rehetra hita nandritra ny fifidianana filoham-pirenena izy izany fanazavana hatrany. Tsy miova ny zavatra efa notakiana tamin'izay dia ny fanamboarana ny lisam-pifidianana ny fahamarinana eo amin'ny tsy fitongilana eo amin'ny sehatra ny lalàna na ny any amin'ny seni zany ary mino zay fa hivoatra izany ny fisian'ny olona rehetra izay niditra tao anatin'ny lisam-pifidianana ankehitriny dia anisan'ny efa valina izay antso izay natao hatramin'izay hoe avoazony lisam-pifidianana anjaran'ireo tompona andraikitra kosa fa izahay rehetra izay milatsaka ho fidiana dia mazava loatra fifidianana manakaiky vahoaka ity ataonay andro maso izahay rehetra tsy akanavaka ireo ataonay andro maso satria azo atao loatra zany ny fandehanana ny fifidianana ny fitovizan'ny chance rehetra ho an'ny pilatsaka ho fidiana rehetra ary zay ny mbola ilazako foana hoe mbola mitohy ny tolona anisan'ny tolona zany ary anisan'ny fanatanterahana an'izany tolona zany fa fahitana vokatra mivaingana amin'izany tolona zany. Ireo olona ireo voalazako teo kokoa raha milaza izy fa marina ny zavatra ataony dia fotoana izao anapofony an'izany ametrahany ny tsirairay eo amin'ny sehatra mitovy ny mpifaninana rehetra omeny fahafahana mitovy ny mpifaninana rehetra dia samy anapofo sika rehetrarehetra fa manjaka ny fahamarinana fa zahay aloha dia anao andro maso. Ankoatra izany tafalatsaka anatin'ny fahatrana lalina ny akamaroan'ny malagasy marary ny sosialim-bahoaka sy ny toe-karena amin'ny ankabeny isan'ireo boriboritany mandray anjara betsaka amin'ny toe-karena malagasy ny boriboritany fahatelo antony ihany koa ny latsahana hovidiana anatin'io boriboritany io.
Fa mahavelom-boly ny fitambarany ireo mpanohitra amin'izao fividianana solom-bavamboaka izao ho ny famakafakana nentina mpandinika raharam-pirenena iray tamin'ity androany ity hitondra vokatra tsara ho an'ny firenena izany indrindra raha ny mpanohitra ny maro anisa eny anivo ny anteny meram-pirenena ny solom-bavamboaka ny aradia tamin'ny mpitondra fanjakana izay ny raitsokombakomba tamin'ny fampahantrana ny firenena sy ny fandetehana ny firenena anaty antsana lalina amin'izao fotoana izao raha ny fanokevitra atrandry nelarana efson. Tsy mahavita ny asany araky ny tokony ho izy ireo solom-bavambahoaka antony manangatanana be fahatandry ireo solom-bavambahoaka maro anisa eo anivony anteny meram-pirenena tamin'ity fitondrana ity. Izy ireo izay maro anisa ka manao izay tiany. Tsy mipetraka araky ny tokony ho izy ihany koa fa ny maha-panaramasony nisy afahefana mpanantanteraka ity rafitra ity. Anika lasa ao anatiny nisy afahasairanana lalina ny vahoaka malagasy amin'izao. Tsy misy ihany koa fa ny fanarana ny fitondram-panjakana amin'ny tokony ametrahana paikady lafitrisaka ahafahana mamany olana nisy afamatsiana rano, ny fanarenana ny orinasa adriramaha sy nisy afaikara ny vidim-piainana mampitaraina ny vahoaka malagasy. Raha ny hita amin'ireo kandida irotsaka ho solom-bavambahoaka, azo everina ho tsara ny vokatra raha toka nisy hampanohitra no maro anisa eo anivony anteny meram-pirenena raha ny fanazavana ireo mpamakafaka politika. Iry misy ny malagasy rehetra hoe tokony tambatra ny mpanohitra. Ankehitriny efa mampiseho endrika fitambarana ny mpanohitra tsy mizarazara be atria hitantsika fa tsy mihoatra ny 10 any kandida isaky ny arrondissement eto Antananarivo raha taloha dia maro izy ireo fa tsy mihoatra ny 10 any kandida isaky ny arrondissement misy aratelo fotsiny misy eo amin'ny enina eo na 7 fa tsy mihoatra ny 10 zany hoe midika zany fa efa nanomboka ny tambatra ireo izay matsapa fa mitovy hevitra ka anjara ny fidy zany zao no fidy. Tsy tokony hiteraka olana mihitsy ny hoe ny mpanohitra no lasa manana ny maro anisa eo amin'ny nivony anteny meram-pirenena fa ataoko fa vahaolana zany satria ity fitondrana ity dia tsy mety miaino eny fa na dia ireo namany aza no mitaraina dia tsy henony fa fandroana no sahaza ao ameny azy ka amiko rariny raha ny mpanohitra aza no lasa maro anisa eo amin'ny nivony anteny meram-pirenena mba andrasana amin'ireo rafitra maro eto amin'ny firenena ny isin'ny fividianana madio sy mangarahara ary ao anatin'ny fanajana ny lalana velona eto amin'ny firenena ary efa nanao antso mahakasika izany ireo firaisamon'ny pirenena. Valitsika eo vetivety ny tontolo ny politika fa finoana silamo nisy tamin'ireo mpino silamo no nanomboka nanao ny famahana ny fifehezam-bavana ny Idy anio alarobia 10 ny volana aprily. Ho an'ny tao Mahajanga no tanterahana teny amin'ny vilazy touristika ny Soalatina ny fivavahana izay niraisan'ireo mpino silamo rehetra. Fety be ihany koa no nanamarian'izany fiafarany iray volany Ramadana izany teto Antananarivo an'ny fikambanany silamo malagasy. Nosokafin'ireo mpino silamo teto Mahajanga teny amin'ny village touristique anio alarobia 10 ny volana aprily tamin'ny 7 maraina ny fety ny famahana na ny Idy tamin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana ny raisana naraina toriteny ary fananarana. Ny andro anio dia andro ny afaliana ihany koa. Ny andro ny Idy dia midika hoe fety izany hoe andro ny afaliana. Ity fety ity zany antsoina hoe Idul Fitr, fety ny famahana. Izany hoe 30 andra ny mpino silamo nagnatanteraka fifehezam-bava tsy ninakanina izany androany zany fety ny famahana ary ny tsara aza mialohan'ny fanompoam-pivavahana maraina tahaka an'ity dia fa mamahany rehetra ary koa misakafo ka mangataka amin'ny Elenary izao andro zao mba hitondra asavana eto amin'ny tanàgnan'ny Mahajanga ary eto amin'ny firenena malagasy ary manararaotra amin'ny fampitsiarovana ny namana rehetra fa ny volana Ramadan no lasa araka ny afatra ny pitoriteny teo ny fanompoana Elenary amin'ny fifandraisana miaraka aminy amin'ny ireo karazana fanompoana dia mbola mitohy ary koa ny fitazomana ireo toetra mendrika dia tokony mbola iainana hatrany na dia lasa aza ny volana Ramadan. Androany moa dia andro ny afaliana araka izao hitantsika izao dia mifampiaraba ny mpino islam ary koa ifamangy rehefa aveo ary ifampizara ny mofomamy ka mifaliary namana fa fety ny andro. Ya ny androany zany fa vita volana mahazo fifehezana ka manao fety fa fety zany fety ny anarany samy manao zay hitany mety ny mahazo azy amin'ny aravoany afaliam-pony samy manatanteraka zany ao ny mamono ondry, ao ny mamono omby, ao ny mamono akoho, ao manao godrogodro zay lazana hoe godrogodro anisany
mampalaza mampiavaka ny finoana silamo godogodo zany io comoriana zany anisany isy spécialité ndreo zany hoe mitondra le godogodo ka io zany anisany ny ezahinay ny sakafo rehetra zay fataony finoana silamo jiaby no nataonay androany ka ato antranonay mivady amin'ny maha lehibe ny finoana silamo eto Madagasikara antenanay ny vahoaka rehetra zany tonga eto manotrona miara misakafo eto ato anaty trano ato na dia kely aza izy fa ny fonay feno fitiavana ary iomby ady daholo na musulmane na tsy musulmane miara manao fety ato miara mifaly ato zay jiaby. Andro ny fifamelana ihany koa ny andro ny idy ary zany ny antony sy ny finoana rehetrarehetra isanambara tonga ny aminatin'ny fahasamihafana fa nitanjany finoana dia ny firaisankina ny fifankatiavana ny fifanajana. Mizara roa ny idy ho an'ny mpino silamo dia ny idy be sy ny idy kely araka izao fanazavana manaraka izao ho an'ireo mpino silamo manandanja amin'izy ireo ny fifamangina aoriany ny fanompo-pivavahana rehefa fotoan'ny idy toy izao. Amin'ny finoana silamo dia roa ihany ny fety dia ny fety ny Eid al-Fitr na zay hoe idy kely ny ahisantsika azy dia misy ny Eid al-Adha idy be dia amin'ity idy kely ity moa zany rehefa vita ny volana Ramadan dia mamaha zany mamaha n'le Ramadan ny mpino silamo dia misy fivavahana atao normalement moa izy io ankalamanjana satria zay fomba ampanao ny mpaminany fa tsy ferana koa zay manao any amin'ny toeram-pivavahana ohatrany hoe mosquée zany fa ny ankamaroany mpino silamo zany any amin'ny toerana ankalamanjana no ankalazana zany Eid al-Fitr zany na Eid kely dia rehefa vita moa iny dia mamangy ny mpiavana mifamangy ny mpinamana dia mifampizara hafaliana dia misy fanolorana sakafo misy le mpamangy moa afaka manolotra koa sakafo ho an'le olona vangina ohatr'izay koa n'le olona vangina manome mandroso sakafo ho an'ireo mpamangy azy dia rehefa aveo moa zany mitety an'ireo fianakaviana sy namana matsakaiza zany samy mpino silamo mifamangy mifampiarahaba mifanolotra sakafo ary miray latabatra mihitsy indraindray amin'ny fotoan'ny idy toy izao ny mpino silamo tsy adion'izy ireo ihany koa ny mizara ny mofomamy toy ny godrogodro ny firafira isy ireo mofo maro isan-karazany ho an'ireo olona akaiky azy ireo rehefa fotoana ny idy toy izao mety ho mpiara-miasa izany mety ho namana fa indrindra ny jirany na ny mifanolobodirindrina amin'ny mahafety azy zay dia hita taratra ihany koa ny mampiavaka ny akantony fomba fitafiny ireto mpino silamo ireto amin'ny fety ny idy toy izao. Izay ny mahakasika ny finoana silamo fa aiza ny kolotsaina malagasy ny fomba malagasy manoloan'izay manahoana ihany koa ny mahakasika ny fahefamividy ny isa tokantrano raha ny fanadiadiana natao tamin'ity androan'ity aorian-doka fohy no amalitsika an'ireo aza misaraka aminay ary. Paska sambatra miaraka mizaraka do araroty ny fianam-bidy amin'ny Fil Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalfena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Mamenina ny arabadrano tomboky lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalambavao amin'ity alina ity latsa-danja ny kolotsaina malagasy hoarina amin'ireo kolotsaina vahiny izay efa mahazo vahana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitry ny mpandala ny fomba malagasy tamin'ity androan'ity
tokony ho atao zoro feriena andro tsy fiasana saingy andraisaka rama ihany koa ny fotoan-dehibe ho an'ny kolotsaina malagasy toy ny taom-baovao sy ny maro hafa ny momby io izay tsy mbola ataony mpitondra fanjakana lara-pamena hatramin'ny androany. Mbola tsy misy ny jour férié na ny andro tsy fiasana nefa andraisaka rama raha momba ny kolotsaina malagasy amin'izao fotoana izao ny jerena hoy ny mpandalina ny fomba malagasy androany. Tsy ataon'ny fanjakana lara-pameana ireo fitakiana maro efa nataon'ireo mpandalina ny fomban-drazana mahakasika izany raha tsy hitanisa afa-tsy ny andron'ny taom-baovao malagasy sy ny alamady be tranga izay manam-pirofo fa jivonina ampandroso ny kolotsaina malagasy ny mpitondra raha ny fanazavana. Lasa latsa-danja ny mahatsikatsika raha ohatra ka feno fety be dia be avy amin'ireo finoana sy kolotsaina vahiny sy amin'ny fotom-pisainana vahiny rehetrarehetra ireo no mandrakotra nyty tantsika ity ka tsy mba misy zavatra mba iombona atsika atao hoe an'izany hoe malagasy zany zay zavatra zay zany no mahatonga ana manaitra nytsika rehetrarehetra indrindra fa ny fitondram-panjakana mba hametraka an'io fa raha tsy zany de lasa ohatrany hoe mivandravandra loatra tsika hoe variana avy amin'ny zavatra avy any velany avy amin'ny vahiny efa amataonany maro ireo mpandalina ny fomba malagasy no nitaka izany andro tsy fiasana nefa andraisaka rama izany hoentina mankalaza sy manandratra ny kolotsaina malagasy saingy mbola tsy tanteraka izany hatramin'ny androany. Hatrany amin'ny taona 1970 ny verena ny fahaleovantenantsika ka hatrahandroany zany tsy nisy nametraka an'io de keko hoe fanjakana zany fa ny zava-misy dia mahavarina fa rehefa zavatra avy any velany tsy de lava loatra le ady hevitra fa rehefa zavatra mahakasika atsika eto amin'ity tantsika ity de lasa be hevitra ady hevitra be de be satria raha mahazo an'izany daty sy andro zany tsika tsy asana nefa andraisaka rama mitovy amin'ireo endrika rehetrarehetra efa misy amin'izao reo dia firaisam-pirenena ny dikan'izay ilay firaisam-pirenena mihitsy ny mbola ady hevitra sarotra eto amintsika na eo anatrehany mpitondra io na eo anatrehany firena maro samihafa eto amin'ity tantsika ity zany. Andrasana araka izany izay mety fanampahan-kevitra sy fandraisana andraikitry ny ministera voakasika manoloana izany ho etrany ny mpandalina ny fomba malagasy. Fomba fijerena mpandala ny fomba malagasy reny fa tsy mitsaha mitotongana noho ny fiakarany vidim-piainana ny fahefa-mividy ny ankamaroany malagasy. Antony zany tsy fananany Madagasikara paikady mazava ifehezan'izay vidangany vidim-piainan'izay. Christian Dimby. Tsy mitsatra mitotongana amin'izao fotoana ny fahefa-mividy ny sambatan'olona eto Madagasikara anka tsy maharaka firy ireo filana maro samihafa ho ny-tokantrano intsony noho ny fiakaran'ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro ny ankamaroany. Ny fanjakana izay tsy ahitana paikady mazava ifehezana izay vidangany vidim-piainana izay fa variana mifaniliana ireo mahasamana eo ny heviny sy ireo fandikan-dalàna saika isan'andro entina iarovana ny tombotsoany fa ihany koa variana amin'ny tsy lara-pamena ho ireo raim-pianakavinana ny eo ny heviny. Asana misy ny tonga dia atao hoe inona ka no lara-pahamehana raha ny vahoaka aloha ngamba dia ny lara-pahamehana dia ny fiahina ara-tsosialy izay aloha fantatsika vahoaka madinika kanefa ny fanjakana ohatra miezakezaka any amin'le hoe fanorenana fotodrafitrasa gasy na le fotodrafitrasa ve ny mamahan'le olana sosialy madinika sa ahoana ka tsy dia azo le izy hoe inona ny tena tokony lara-pahamehana ny vahoaka madinika amin'le sosialy ve sa fotodrafitrasa ve sa ahoana. Ny fahitako azy aloha zany zao ny vahoaka malagasy dia sahirana daholo ny ankamaroany indrindra fa ny mpivarotra rehetra ary ny gasy rehetra zao dia lasa mpivarotra daholo ngamba ny ankamaroantsika malagasy noho n'le tsy fisina angamba aloha voalohany indrindra akoatra ny zavatra misy eto atorana moa dia ajatrano sy ny karazany ity eo an-daniny dia tena sahirana tokoa ny vahoaka malagasy hatreto aloha tsy dia misy politika firy hoe tena mahatafavoaka an'le olona mihitsy amba dia ohatrany ny eo ihany ny eoko mety tsy misy angamba aloha ny aza tenaina hatreto satria ny miracle zao fa tsy hisotro fa dia tsy miteo ihany foana ny teo aloha. Ankoatra ny faratsy ny lalana eto Madagasikara isan'ny mampiakatra ny vidiny PPN na ny entana fampiasa amin'ny andavanandro ihany koa ny fanafarana tsy ampiheverana azy ireo araka ny fanehoan-kevitra avy amin'ity mpiaro ny zon'ny mpanjifa ity. Inona ny antony mahatonga an'io fiakarana ataontsika hoe tsy tapitapoka tsy voafehy raisiko ohatra amin'izany zao ohatra ny hoe siramamy ity
ekena fa misy ny crise raha siramamy fa amin'izao fotoana zao ny kilaon'ny siramamy efa tafakatra eninarivo dikan'izay zany dia tsotrany hoe ny vahaolana ho agosona eo anatin'izany fiarovana ny mpanjifa zany mba ho tombotsoany rehetra teny hoe ampitomboy ny vokatry n'ilay orinasa satria tsika zadino fa manana orinasa eny ambilibe any ambilibe azafady mamokatra siramamy zay kely ny vokatra vokarina tsy mifanaraka amin'ny tinatin'ny mpanjifa dikan'izay dia tsotra hoe ampitomboy zany ny vokatra mba mifanaraka tsara amin'ny mpanjifa ny zavatra ilaina mba tsy siny natao hoe fanararaotana arabidy raha izay faharoa manaraka an'izay anisan'ny fototsy amin'nydikan'ny inflation zay tsara koa no fatatsika ny resaka ny hoe fitotongan'ny ariary ity 80% ny entana biditsy eto Madagasikara dia afarana avokoa zay zavatra zay nefa dia miteraka ny olana ara ekonomika ny amin'ny resaka balance commerciale ka mamotika ny lanjany ariary zay hitatsika amin'izao fotoana zao fa ny euro anankiray zao efa ho 5,000 latsaka kely ny dollar anankiray efa ho 4,000 latsaka kely zay zany no midika fa mitondra fanakorontanana amin'ny resaka ny ara ekonomia ny tsy falanjalanjany ny balance commerciale la misy eto Madagasikara tsy dia misy azo antenany intsony sy ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka eto Madagasikara noho ny tsy fisian'ny politika mazava sy matotra avy amin'ny mpitondra anatsarana azy ho iatra ny fanehoan-kevitra iazonan-tsira be vetivetsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina ity zaza manodidina ny telo taona no voahitsaka ny fiarabe ny orinasa iray tao Antsirabe tokony tamin'iray ora sasany tolakandro ny lohany no voahitsaka ny kodiaran'ity fiarabe ity ka maty teny eo raha ny loharanom-bavao hatrany telo mianaka izy ireo no nitaingina kodiarandroa ka izao tradoza izao andrinirina ry Andriamerso kolo Antsirabe nitrangana lozam-pifamoivoizana matsiravina teto Antsirabe tolakandro io manodidina ny tamin'iray ora sasany tolakandro teo eo dia tao amin'ny fokotany andrefany stara miazo ny lalam-pirenena fa 430 no nitrangana loza izay manoloana ny vavadina orinasa iray eto Antsirabe raha loharanom-bavao azo tetỳ an-toerana tao aorian'ny nitrangana ity lozam-pifamoivoizana ity dia zazakely manodidina ny 3 taona no matsidradrany teony eo rehefa vohitsaka ity fiara lehibe ana orinasa iray ity ny lohany raha ny fitantaran'ireo olona nanatro maso tamin'ny fotoana nitrangana loza dia telo mianaka izy ireo no nandeha moto ka izao tradozy izao raha ny fanazavana kamion mipoka be no emiko le moto nidofotra be dia mbola varenana matra zy dia efa nidofotra be le anina zay vao emiko mipoka be teo avy any Antsinanana fa efa takina le camion dia tsy hitanay zay fiasehony tao ambadika tao fa eninay mipoka fotsiny dia zay kika be fotsiny le vehivavy tary hoe maty Andriamanitra dia toa dia nijery avy dia toa dia ago ny azakazaka be tonga voalohany indrindra teo dia le zazakely efa tafiditra tao ambany tao niaraka tany le moto tao ambany tao no hitako dia toa dia mivoaka teo ny karandohany dia toa dia voatratra ny dia le moto iny ny lohany dia toa dia nkaperitra be ale dia le tomobile lohany raha fanadidina tetỳ an-toerana hatrany dia mpiambina vavahady iray tao amin'ity orinasa ity no nanavitra ilay tovovavy kely sy ilay lehilahy izay nitondra amin'ny moto tao ambany kodiarana ity fiara lehibe ity saingy ilay zazalahy kely kosa dia tsisy azony vonjeny intsony raha ny fanazavana telo mianaka zareo dia lehilahy kely ihany no mivoy tao ambany tao tiaraka ny fanazavana le sécurité tany za tonga voalohany teo dia oza le sécurité hoe efa mijana izy avy natao stop dia mijanona natao stop izy dia rehefa mijanona moto dia mijanona ohatr'izao dia rehefa izy namelona moto satria ohatra ny efa andeha amin'izay le tomobile dia navelominy dia kay moa lasa mafy amin'izay satria tsy voatana dia toa dia tafiditra tao ampovoany le tomobile izy izay navoa azy dia tokony ho voa ary zareo fa nsotomy le sécurité izy mianaka izay ny tsy navoany izy mianaka ohatra ny tsy naninona zareo fa tsy fantako lo hoe maratra ve le zazavavy kely fa nanontaniko izy dia ozy izy folaka ozy izy mitongoka eto antongony eto fotsiny misy kika kely fa le izy mianaka tsy naninona dia izy mianaka mbola teo ihany le zazakely ny tomany be teo akaiky le zazakely le maty ny tomany be teo moa le rangahy miaraka tamiko toa dia teo fotsiny izy tsy nahetsika teo fa toa dozy maty zanako dia teo fotsiny ihany koa izy taoriany loza izay niseho dia efa hita tonga tetỳ an-toerana ny mpitandro filaminana sy ny avy eo anivony BMH nanalan-drazana tao ambany kodiarana ity fiara lehibe ana orinasa iray eto Antsirabe ity
ao anatin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany reny mpianakaviany ray mpivaritena eny amin'ny sisiny reniranokopa no nikasany hamono ireo zanany miisa 3 mianada teny amin'ny reniranokopa tamin'ity androan'ity nangorako ireo zaza manodidina kanindray fepetra avy hatrany nanomboka tamin'ny fiambenana ny fitazanatra amin'ny fanaterana azy ireo teny anivony reny akany fandraizana zaza tsy misy ampiay ireny ny alarany avison Renim-pianakaviana iray mivarotena amin'ny sisiny renirano Ikopa no manao herisetra amin'ny zanany telo mianadahy raha ny fitarainana ireo manatry maso. Vony sy daroka no ataon'ity renim-pianakaviana ity amin'ireo zanany ireo ary amikasany hamono ireo zanany ireo mihitsy izy raha ny fanazavana. Maso mo nataon'le ray aman-dreny amin'ireo tsazy reto eo amin'ny fefoloha eo. Mivarotena le raha mato ary zanany naterany anankitelo. Ka saika ho vononjy eo ankizy ireo ho atsipiny anaty rano. Ka ohatsy amin'ny fonena nahita le ankizy kely dia izay ny antony nangalanay andreo ankizy ireo. Vavy mato aty anamiko. Ny faralahy roa taona kely atao amin'ny sanjy ato. Ka izay tompony ny nangoranay an'ilay ankizy zany io tasainay le zaza. Alotsy le ankizy amin'ny atanjo le ankizy eto makeo amin'ny fefoloha eo. Dia avy eo le ankizy nefa tsy ame hanina ampijaliany. Tsahany amin'ny tenda kely le zokony. Ka masony mahita nataony zareo eo amin'ny apito. Ka zay tompoko ny asany moa dia ty le parkiny ty moa afa parkiny afa miarava zany dia mba mitsipitsipina kely zazony eo zay zany amelomanay andreo zazy ireo. Mivaritena izy. Zay ny asany. Ka tsy velontsony zany ireo ankizy ireo araka ny tantarany ho atsipiny anaty rano. Akoatra izay, mahita ny zavatra ataony ramatoa io avokoa ireo zanany ireo raha ny fitantarany ireo ankizy ary mitaraina amin'ireo olona manodidina ireo ankizy ireo ary mangataka sakafo amin'izy ireo ihany koa. Zany ireo ankizy ireo tonga ety izay amin'ny enina maraina dia efa hitanay venjivenjy le ramatoa efa mamo tena moa malahelo le fony tena. Dia midikodina izy dia ohatsy hoe misy olona miaraka aminy dia le zaza mahita amin'ny fiainana alika ataony eo dia le zokony kiala kely ty le voaloha mitantara mampita aty aminay ohatsy zao ny atao mamanay ozy izy sady efa mamy izy dia misy lehilahy miaraka aminazy eo dia mahita an'le fiainana alika ataony eo. Dia za ozy izy tsy petsaka any amin'ireo tsony fa nisy taona za ozy izy efa mitsakitsahany taony tendako ny ainga maty mihitsy raha tsy nisy an'le olona sainjanandalo. Ie nisy an'le olona sainjanandalo dia ohatsa hoa le fony tena dia nipita tety indray izy zareta amin'ny dia nitantaran'le zava-nisy teo. Dia vitananay vary teo misy zany hoe tena mihinan-kanina le mamandreto dia sano mijery an'io zazakely io. Milaza ny famonoana sy ny fijaliana mahazo azy ireo ankizy hiara ny herisetra ireo. Zaza dia nahirana dia irana vidivary dia hoan'ireo vary. Tudo que depende se terá sem ganhar de vitória na terra radiz badas se eu te tocar bonita já mamãe penai se ganhar de vitória natural de tão necessário Nidina dona tranis de tudo empatar pensa terá de seguir na lachan. Manoloana ny toedrara misy amin'ireo olona ireo no nisafidy ny hitazona ireo zaza. Terina eny amin'ny ankany mandray ireny zaza Kamboty ireny kosa ny vehivavy kely iray antony tsy mbola misy ny afaka mandray azy raha ny fanazavana. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena amin'ity ala ity. Tsy mbola namala ny fangatahany sy ny fifanarahana ampitsarana ny ady eo aminy sy ny vondrona masy ny gouvernemanta israeliana amin'izao fotoana izao tsy mbola nilaza ny fotoana etsihany miaramila ny Arafat amin'ny Washington ihany koa ankilany Israel raha ny fanambarana izay nataony sekretera mpanjakana Amerikana.
enimbolana mahery nitsy ny fifandonana teo amin'ireo tafika israeliana sy ny vondrona masy mbola rakotsetroka trany amin'izao fotoana ny tanàna ny bord de Gaza. Efa nisy ny antso nataon'ireo firenena mpanelanelana toa ny Qatar, Egypte, Amerika amin'ny fametrahana fifanarahana fampitsarana ady mandritra ny 9 herinandro eo amin'ny vondrona masy sy ireo tafika israeliana saingy tsy mbola namaly izany hatreto ny governemanta israeliana raha nitatra navoaka ny vondrona Hamas. Ireo firenena mpanelanelana voalaza ireo izay manery mafy ny rosona amin'izay fampitsarana ady izay amin'izao fotoana ahafana mamotra takalonaina israeliana misy 270 eo ampelatany any Hamas ho takalony famotsorana ireo gadra palestiniana manodidina ny 700 ao Israel fa ihany koa ahafana mampiditra fiara vaventy mpitatitra fanampina manodidina ny 500 eo isanandro sy ny famerenana ireo mponina ao avaratry bande de Gaza ny amin'ny toerana niviny ary farany nivalana ireo tafika israeliana ao amin'ny tanàna ny bande de Gaza. Mifarany eto indray ny fampalalam-baovao any Androany ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Batimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.